fahafito amin'ny valopolo amby efajato andiny voalohany faharoa fahatelo. Andao mbola vakitsika hiavana ny teny-gomantsika androana dia tsy mizany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia vakitsika ny andiny fa efatra amby roapolo. Raha izao ny tena amin'ny Jesosy fa lehilahy tsara fanahy izy sady fiaino ny fananasana sy finoana ary marobe ny olona nanampy eo amin'ny tompo. Amen. Fa lehilahy tsara fanahy Barnabasy sady fiaino ny fananasana sy finoana. Anatin'izao alahady mbola andiniantsika loahevitra hoe mitokitena amin'ny fiainana rehetra izao dia amenantsika ny ohatra Barnabasy izay manome ny profila na izay masotsivana ho an'izay olona atsoto hitoriny tena. Olona tsara fanahy, feno ny fananasana sy finoana. Ho anao ry havana izay mandreny antsototo hitory filazantsara anatanteraka tafika masina sy ny sisa anatao tompony mba ho arak'izany toe-panahinao. Tsara fanahy, feno ny fananasana sy finoana. Raontsika mbola mivavaka. Indray manalo misotranao izay ny ohatra Barnabasy ary mangataka izay tompo mba omeo anay ny toe-panahy izay nananana. Tahaka amin'ny Barnabasy dia ombanay ny olita tsara fanahy, tsara fitondran-tena, olona mahatoky. Ombanay ny olita mahay mananatra ka tahaka amin'ny Barnabasy dia antsoina hoe zanaka ny fananarana. Ombanay ny omaleny fanatahaka azy, tsy hivady aman-janana, tsy ray aman-dreny, tsy monina. Mangataka koa izay tompo mba omeo anay ny ho hita feno ny fananasana. Dia ilay hery izay nombareo apôstôly nitory tao Antiokia tamin'ny voalohany, izay nomba koa ny apôstôly Paoly, nomba ny apôstôly Petera ary izay tao amin'ny Barnabasy koa. Izany hery izany no ambomba ho anay koa Andriamanitra. Ombanay ny ahery amin'ny fitoronantena sy ny fananarana. Dia mba ombana aminay ty tena tsy hoe marobe ny olona nanampy ho amin'ny tompo. Tahaka amin'ny Barnabasy tompo dia ombanay koa ny tena hoe mijoro amin'ny finoana. Feno famelanao Jesosy mpamonjy ka tena ahafoy hivarotra ny taninay sy izay fanananay ho anao. Ka izay mba haineo ny finoanay amin'izany asana ary aiovo izahay amin'izay fahairana sy fahafosana amin'ny asanao. Me
ato andray mbola iarahantsika mamaky ny andininy a fahatelo amby roapolo tamin'ilay asan'ny apôstôly toko fahaika ambin'ny folo teo ihany nivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra iray amin'ny tompo amin'ny fo minifatratra. Amen. Ary rehefa tonga izy dia nahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa nirandro fiangonana tany Jerosalemy Barnabasy dia tonga tao Antiokia ary tao nahitany ny fahasoavan'Andriamanitra. Baotsika riavana hivavaka angataka mba hoe rehefa mahita tsika FGKM hisotro fitiavana ny olona dia afaka ilaza hoe tao hisotro fitiavana nahitanay ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola hivavaka isika. Tombo malalo mahatsiaro izay ankehitriny ny zavatra hita amin'ny Barnabasy tao Antiokia. Dia tena hoe maniry izay Andriamanitra mba ho tahaka ireto jentilisa ireto izay naneo fa efa nandray tokoa ny fahasoavanao izy. Dia taio izay Andriamanitra mba ho tahaka izany koa aneo fa efa nateraka indray tena efa olom-baovao mihitsy noho ny fahasoavanao. Taio izay mba hamantatra ho an'ny tenanay ary aneo amin'ny hafa koa fa efa misy zavatra ela efa nilaozanay. Ny fanahinay ela dia efa nohavaozy ny fanahy masina. Misy fitondran-tenanay ratsy efa nialanay. Ny vavanay izay mpilaza ratsy sy mpandratra fahiny ankehitriny dia nohavaozinao ka mizara fiainana milaza teny mampahery sy mampiorina ary na izay filahanay aza tompo dia niova noho ny fahasoavanao. Taio izay mpatsompinyvava ho anay fotsiny ilay hoe ny fahasoavanao no nahatoy izao anay fa tena ho hita nahavaozina izahay. Ary raha mandinika anay ianao sy ny hafa dia afaka hiteny hoe tena nanana fiainana jentilisa tokoa izy fahiny fa ankehitriny dia tena niova kristianina marina ary tsy misy isalasalanany amin'izany. Izany tompo no atakay amin'ny anaranao. Amen. Fite pune fu usai vutopo onena ne tropo zesfo ne finai la kubesi asia kalo vauma mi tseniza Enindi pautaku bizaya hapo vasasani kua isa atami isaudi tenrende
tendrende, nifite pulifu, kuzaina putoko, onena nitopo desfo. Nifinuku nifana tena kudebe, nitoke kufatataku, nifisala sana najale volare, nisaku pajoso hosmo, atami isaudi tendrende, atami isaudi tendrende, nifite pulifu, kuzaina futoko, onena nitopo tesfo. Andriamanitra mifanaitra ho amintsika ny fahasoavana. Amen. Anio alahady faha 4 septembre 2024 alahady faha 9 manaraka ny Trinité alahady hitondranam-bavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana manerana ny sahan'ny FJKM alahady ombonantsika isotro fitiavana amin'ny sakafo agabe alahady koa natokany fitandremana isotro fitiavana hitondranam-bavaka ny antongo-pihira tsy-antan'ny fitiavana ibanjinana ny loha hevitra hoe mitory teny amin'ny firenena rehetra ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny Apokalipsy amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao mpanjaka mandrakizay. Izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankogy eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Amen.
Mivavaka isika ry havana ry Andriamanitra renay eo faly izay eo nefa mbola nomeno antombon'andro indray ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao aty amin'ny tempolinao masina. Midiranao izay fa lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Misaotra anao ihany koa izay no ny famondraponao sy ny fitiavanao izay rotsaka ao aminay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izay ny amin'ny fijoroan'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana sy ny nahatratraranay ny agape ary ny niazonanao ny antoko-piharatsantany fitiavana eto isotro fitiavana. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba hameno anay mandritra izao fotoana ho tanterahanay eto izao, mba hahafahanay mandray ny teninao sy ny sitraponao. Ka ireo asany ratsy rehetra izay mety hanelingelina anay eto Tompo dia ianao no angatahanay anala izany ary tsy hanan-kery aminay izy ireny. Koa mitarihanay Tompo mba hahaizanay manome voninahitra anao hatrany hatrany. Anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora sika ankehitriny, koa andeha hiara-mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra anatanteraka ny hira voalahatra. Ray vavaka sika ry Jesosy tomponay eo, saotra anao zahay fa mbola nomenao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora indray. Ary tsay aminay ny fanahinao masina Tompo, mba handray lesona avy aminao izahay fa tsy ho verimaina izao fotoana izao. Dia misaotra ray eo. Amen. Ny andin-tsoratra masina angalatsika leson'androany ankizy dia izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 4:20 andininy 7:70. Lioka toko 4:20 andininy 7:70. Rehefa hita zany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mba hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ity misy tantara kely reraka izy angalatsika lesona. Tao amin'ny tanàna kely anankiray faly dia notezaina tao amin'ny akan'ny zazakamboty. I faly dia manana toetra tia mieboebo, tia mirehare. Fa ny mampalahelo dia tsy mba mino an'i Jesosy i faly. Isan'andro rakizy rehefa anomboka ny fampianarana ny mpampianatra dia atombony amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana zany. Mandritra an'izany fanompoam-pivavahana zany anefa faly
dia tsy mba mifantoka ary zara raha miaino ny afatra izay lazain'ny mpampianatra. Ifaly moa dia ankizy mahay milomano be, ary ao ambanin'ny akanony zareo dia misy renirano anankiray izay malaza ho be voay, ka tsisy misamy lalao eo ireo mponina eo an-tanàna. Indray andro ary nafana be ny andro, dia nampiasain'ny faly teo ny fihebohebony sy ny fireharehany. Hoy izy hoe iza ny samy fanamby amiko nareo mepita irenirano io fa tsy laniny voay. Raha toka vitako izany dia lasako ny sakafo ny atoandro, fa raha tsy vitako kosa dia lasany ny sakafoko atoandro. Dia lasa nydroboka ifaly. Dia vao nydroboka izy dia hoy ny ankizy hoe tandremo ary ry faly sao laniny voay. Dia sady lasa izy nilomano no niteny hoe za mahay mahery milomano noho ireny. Dia lasa faly rakizy nilomano. Ny ankizy kosa tetỳ ampita nitaitaina mijery azy. Tonga soma tsara tery ampita izy. Vao tonga teny izy dia nieboebo sady niorakoraka hoe zao zay voay eo, zao zay voay eo. Dia nitehaka azy daholo tokoa ny ankizy. Ifaly nefany tsy maintsy hiverina epita ilomano. Dia lasa indray izy niroboka ny lomano. Lasa kelikely faly rakizy dia iny tazan'ireo ankizy namany nisy voay. Niarany nioraka indray ny ankizy hoe voay endry faly, voay endry faly. Dia nanovokovoka ny lomano nandeha mafy faly. Niena ihany anefa neriny satria vizana izy. Ilay voay kosa nanatona azy, niana nakaiky azy. Rehefa nanakaiky azy ny voay dia niatsambotra teny aminy. Ny sitona ny faly dia tsy hita intsony izy. Dia vao nahita an'izany ny ankizy ry rakizy dia lasa niazakazaka tany amin'ny ireo tompon'andraikitra tao amin'ny akany. Dia hoy ny taleta amin'izay, mbola afaka manavitra amin'ny faly sika satria ny voay dia miandry ny azany maty sy maimbo vao mihinana azy. Ifaly kosa tamin'izay nefany nentiny voay tamin'ny tongony tany an-davakany. Tsy natsiary teny izy satria naratra mafy, nosaroana n'ilay voay vato sy azo tao izy. Taitry faly, tsy hafanetsika. Teo nitsaroany ny fampianaran'ilay mpampianatra, sendra mba henony hoe Jesosy ilay mpamonjy. Niantsoantso mafy izy. Jesosy, mifona, mibebaka aminao vonjeo Jesosy mpamonjy eo, vonjeo re ahy Henony olona izany antsoantsony izany rakizy, ka dia avitra soma tsara ifaly navotandreo lehibe tao amin'ny akany sy ireo mponina eo an-tanàna. Nanomboka teo faly rakizy dia nanolo tena ho an'ny tompo. Ary rehefa tsy mianatra izy na dia mitondra tehana azy vokatry ny takaitra nentina dia mazoto mitety ireo trano ao an-tanàna mitory ny famonjen'i Jesosy azy. Inona ny lesona azontsika raisina amin'izany ary? Isika koa mety mbola misy tsy mino an'i Jesosy, na manana namana na havana tsy mino an'i Jesosy. Irahan'ny tompo ary sika ankehitriny hampianatra azy ireny fa tsy mila miandry fitsapana na fahoriana na tsy fahombiazana va ho ino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ka hitondra ny fiainana eo aminy. Tario ary izy ireny hifona, hibebaka amin'ny tsy finoana tahaka ny faly ary azoto hitory ny famonjena sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Andeha ary averintsika ilay andinin-tsoratra masina teo rakizy. Amin'ny anaran'ny tompo ary mba ho toriana aiza na hitatsika an'izany? Lioka toko 720 andininy 770 hiara hivavaka isika. Misaotranao zay Jesosy tompo
noho ny amin'izay lesona natolotra ao anay indray androany. Tario mandrakariva amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba haitory ny famonjenao tokoa, hibebaka eo anatrehanao amin'ny tsy finonanao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Vavaka isika, ray malalo, misaotra anao izahay fa mbola omenao izao fotoana izao enoho ny teninao. Ny teninao dia lalana sy famarinana ary fiainana ka mampahafantatry ny sitraponao. Ankehitriny ary izahay tonga amin'ny fotoana andrenesana izany dia mangataka ny fanahinao masina hirotsaka aminay izay hamaky ny teny ary hanolo-tsaina ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao ary koa ny vahoakanao izay mihaino mba hatakatra izay tianao ambara sy hampiatra izany ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia amin'ny baiboly jiaima no hamakiana teny isaky ny alahady ny farany amin'ny volana. Ho fampatsiahivana ny atom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristiana. Iaraka mamaky izay soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo 5:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mideran'ny Tompo ianareo, ataovy antsoavo ny lazana, ampahafantaro ny firenenkafa ny asany lehibe. Mirao azy ary mankalaza azy amin'ny zava-maneno. Tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony, irairao ny anarany masina. Ianareo mitady ny Tompo, aoka ho ravo ny fonareo. Katsao ny Tompo mahery, tadiavo lalandama amin'ny fanatrehana. Tsarovo ny asa mahagaga nataony dia ny zava-mahatalanjona vita sy ny didim-pitsarana navokany. Ritaranaki Abrahama mpanompony sady teraky Jakoba voafidiny. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 420, ny andiny 440 ka hatramin'ny 570. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 120, ny andiny 570 ka hatramin'ny 420. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Avy eo i Jesosy dia nilaza taminy hoe, izao no efa nambarako taminareo fony izao mbola teo aminareo. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra voalazan'ny soratra masina mombay ao amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany ary ny Salamo. Tamin'izay dia nosokafan'i Jesosy ny sain'ireo mpianatra mba hahafantatra ny soratra masina, sady hoy izy taminy, izao no voalazan'ny soratra masina. Tsy maintsy hijaly ny Mesia, nefa tsy maintsy hitsangana velona avy amin'ny maty amin'ny andro fahatelo.
ary ny anarany no tsy maintsy hotoriana atao antsoavo amin'ny firenendrehetra miatomboka eto Jerosalema mba hanaingany olona hiala amin'ny toetra ratsiny sy handray famelan-keloka. Ianareo ny vavolombelona ambara izany. Indro iraiko eo aminareo ilanam-panantenan'ny raiko. Ianareo kosa mitoery atao tanàna mandra-pahenika anareo ny hery avy any ambony. Ny heli-patrana ny mpino no ilay fanenjehana ny tranga tao aorian'ny namononan'i Stefana. Ny sasany dia tonga hatrany Fenisia sy hatrany Sipra ary hatrany Antiokia, nefa tsy nitory ny tenin'Andriamanitra afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Nisy ihany mpino sasatsasany avy any Sipra sy avy any Sirena izay tonga tany Antiokia ka niteny tamin'ireo Grika koa, ary nanambara ny vaovao mahafaly momba ny Jesosy Tompo. Nomba ny heron'ny Tompo izy rehetra ka marobe ny olona nino sy nitodika tamin'ny Tompo. Nandre nilazan'izany ny fiangonana tany Jerosalema ka naniraka ny Barnaba hankany Antiokia. Hafaliana ny azo no tonga tany ka nahita ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nananatra azy rehetra i Barnaba mba tsy hiroa fo fa haritra iombona amin'ny Tompo. Lehilahy tsara fanahy i Barnaba, sady feno fanahy masina sy vontom-pinoana, ka vahoaka maro no ny andany tamin'ny Tompo. Ary lasa i Barnaba nakany Saoly tany Tarsa. Rehefa hitany izy dia nentina nakany Antiokia. Nandany herintaona angarangidina tao amin'io fiangonana io izy roa lahy ary nampianatra vahoaka maro. Tao Antiokia no voalohany antsoina mpianatra hoe Kristiana. Amen. Mbola ho aminareo hatrany ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana no izao fotoana atokana hitorana mambavaka ny fikarohana sy fandaliana-pinoana manerana ny sany efijakema izao, manonona ny fiadanan'ny Tompo antsika mpianakavy finoana, tafaombona amaly ny antson'i Jesosy sy ny fanasany manao hoe avy sakafo atao anatin'ny fotoanan'ny agape, ary indrindra mitodika amin'ny tsantan'ny fitiavana izay tsarovan'ny fiangonana amin'ny asa fanompoana izay tanterahany ankira eto amin'ity fitandreman'ity sy amin'ny toerana amaliny ny antson'ny Tompo. Amin'izany rehetra izany dia ny Salamo 5:102 no iompanan'ny afatr'Andriamanitra entina eto anatrehan'ny fiangonana. Salamo 5:102
ny andininy faharoa. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ry havana malala ity salamo fa 5 ity dia milafika eo amin'ny tantarany zanak'Israely tamin'ny androny Davida, tononkira voalohany nampiraina ny antoko-pihira rehefa tafakatra tao Jerosalema ilay antsoina hoe fiaran'ny fanekena. Hitantsika zany eo amin'ny tantara voalohany toko 2 manomboka ny andininy 9 hatramin'ny 12. Rehefa nampiakarina tao a Jerosalema lay atao hoe fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena dia nitehirizana ny vato fisaka misy ny dity 10 ary ny teny Arona sy santionany tamin'ny mana izay nomena ho sakafo ny zanak'Israely tany anefitra. Dia ohatran'ny sary hitantsika eto amin'ny altara zany ny baiboly, ny sakrameta ay mana tany anefitra, tandindony zany. Nanendry 7 mirahalahy i Davida mba hihira. Akoatran'ny levita izay nitandreny hitarika ny fampompivavahana, dia nanendry 7 mirahalahy i Davida mba hihira, ka Iasafa no mpitarika ny antoko-pihira. Antoko-pihira no tendren'i Davida mba hihira, ary ity salamo fa 5 ity raha mijery sika ao amin'ny tantara voalohany toko 2 manomboka eo andininy 9 hatramin'ny 12 no tononkira nasainany iray ny antoko-pihira izay no tendren'i Davida tamin'izany. Inona ary no ambarany zao andiny soratra masina? Salamo fa 5 andininy 2 izao. Mitodika indrindra amintsika fiangonana izay toy ny antoko-pihira anankiray, amboara-peo anankiray, antsoina mba hihira. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, mira ho azy, mankalaza azy. Rehefa atomorontsika ny dikan'izany miainga amin'ny teny fototra dia ny hoe mira ry mpihira, asio bikany, bikany fa tsy dikany, asio bikany ny hiranareo. Dika teny teo moa dia hoe mankalaza azy amin'ny zava-maneno, asio bikany. Ny mpamorokira indrindra ny mpamorona feokira dia mahafantatra tsara ny hoe ahoana moa zany hoe asiana bikany hira. Tahaka ny mpanjaitra dia manjaitra ny ravin-damba mitapelaka be iny dia asiana bikany, manaraka ny bikanao izay anjairana ilay akanjo. Io ny tononkira asio feony, miaraka amin'ny feo ny zava-maneno, hoy ny dikateny iombonana ny vakina teo, asio bikany. Mirary mpihira, asio bikany ny hiranareo. Ary raha miditra lalandalina koa amin'ny dikateny dia ny hoe ataovy amin'ilay mampangory vitsika, ataovy amin'ilay mampiovitrovotra, zany hoe sady avo nefa koa mandona ny fanahy izany hira izany. Ataovy amin'ilay mampangotsoka, izany lay baiko no tenenina tamin'ireo 7 mirahalahy hira. Any ny andoha izao 5 salamo fa 5 zao. Rehefa mirinareo ry mpihira mira, ataovy an'ilay mandona ny aty fosy ny fanahy, ataovy an'ilay sady avo no misy bikany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ry havana, ny hira fiderana dia nitondra fanafahana ny voafonja. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 15 sy ny manaraka dia voalazany soratra masina fa rehefa nihira fiderana ny apôstôly tao am-ponja dia niva ny fonja. Na hira fiderana, na mpangovotra
nampiorooro ny fonjaka nampivoa azy. Ao amin'ny epistily ny soratan'ny Jakoba toko 5 diny 17 dia misy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo misy falva aoka izy hihira fiderana. Mirary mpihira asio feony asio bikany ny hiranareo. Aty am-piangonana isika ilay tahaka ny antoko-pihira tamin'ny andron'ny Davida tendrena mba hira. Tsy nitsantany fitiavana ihany, tsy ireo antoko-pihira ny amin'ny isam-piangonana ihany na eto amintsika hafa koa azo tanisaina ny ampy fity ratsana fanantenana izay hitantsika mihira rehefa alahady ny kristianina tanora zandriny, ny sampana ny lahy kristianina koa izay tena manao azy, tsy ireo ihany fa isika rehetra koa dia tahaka ny antoko-pihira tendrena, antsona, mirary mpihira. Mirary mpihira. Ty am-piangonana ianao dia mihira satria voatery hira. Tena mihira. Aty am-piangonana ianao mihira amin'ny fonao tokoa, ampifaliana, sokafanao ny fonao, aloka ny vavanao ny tononkira, manaraka ny fitarihan'ny mpitendry zava-maneno. Tena izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika raha miteny izy ato amin'ny mpanao salamo hoe mihira ho azy mankalaza azy. Sokafo ny fonao, mirary mpihira, asio dikany, asio bikany ny hiranareo. Fa misy koa amintsika tsy mihira fa dio fotsiny. Tezitra amin'Andriamanitra ve? Mentehatra amin'ileo feo avoavo eo akaiky ve dia vitaonareo daholo entinareo ambongadiny? Tsia, isika rehetra dia antsona hira. Ho marika izany atao hoe tafaverina ao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena. Hitantsika sy voaraintsika ny tenin'Andriamanitra, hiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakrameta. Misy koa dia manaonao foana. Asa ohatrany hoe misy gadradraka amin'ny fanitarapeo. Alefa fahoany fotsiny. Riavana malala antsony isika. Ry fiangonana mihira tsara. Mihira ary mihira tsara. Ataovy avo ny feonao. Ary ao tsara ny feon'ny zava-maneno fa indraindray tsikatitra rehefa mantarika ny feon'ny zava-maneno, na ianao lasa aloha, na ianao lasa rina. Misy dikany fianaran-kely isan'alahady. Asio bikany ny hirantsika. Mihira ianao dia asio bikany ny hiranao. Mihira ho aniza. Mihira ho azy alehibe Andriamanitra no tondrona amin'izany. Miterahan Jehovah miantsony anara toa fantatra ny firenena ny asany. Mihira ho azy. Ny Tompo Andriamanitra hivavahantsika no anolorana ny hira fiderana, no anolorana ny hira. Ny mpanao salamo dia tena hitantsika ombeny. Mitaona ny olona mba hira ho an'Andriamanitra. Na koa miteny hoe mihira ho an'i Jehovah, na milaza hoe hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa. Mihira ho voninahitr'Andriamanitra, hoy ny dika teny hafa. Mihira ho voninahitr'Andriamanitra. Ny mpihira malaza eo anivon'ny fiangonana dia mahafinaritra tokoa. Fa indraindray mampanontany tena hoe ho aniza no iraina, ho an'ny lazany sa ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Fa maro koa ny antoko-pihira izay namoaka olo malaza mpanakanto amin'ny hira, ary rehefa tonga olo malaza izy ireny nivoaka tao amin'ny antoko-pihira ny fiangonana dia adino ny fiangonana. Tsy nankalaza an'Andriamanitra intsony tamin'ny talentany izy, fa naneo no maizy azy tahaka ny faly mahay milomano, dia maneho no maizy azy amin'ny fahaizany mihira, adino eo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, adino na ilay antoko-pihira ny kolokolo ny feony azy. Mihira ho an'Andriamanitra. Indraindray koa dia anao hetsika anankiray ny antoko-pihira,
teserin'ny ry dada sy neny ny zoky raitapo ny havana ho avy fa iraony ny zanany dia le zanaka koa ho an'ny dada sy neny ny raha koa tandremo tsy mijery jereo tsara vao miatra ny aty ny atokopira dia varanga amin'ny maso ao ve sady tsy ao mety betsaka koa ny rangamaso akoatra ny dada sy neny ry havana malala ho an'izany iraitsika ho an'Andriamanitra ho ny mpanao salama misy fandaminana ao amin'ny atokopihira ny fiangonana ny hoe ianao no manao feo manokana ianao ilay mitazona ny fanitarapeut dia ianao rery ny ireo dia nitobotoboko aoko izany ny fo anao hira manokana hitarika ny amboara-peo ho aniza no irainao mira ho azy mankalaza azy mira ary mira tsara mira ho an'Andriamanitra atodio amin'Andriamanitra ny mombanao rehetra rehefa mihira ianao atodio amin'Andriamanitra ny hiranao rehefa mihira ianao dia ho hitanao mihitsy izany hoe aina atery ny hira aty anatin'ny fanompoam-pivavahana ho voninahitr'Andriamanitra ny iraitsika ny fahatelo ry havana every ny fahagagana rehetra nataony tao amin'ny soratra masina manoloana antsika dia ny hoe saintsaino ny fahagagana rehetra ataony saintsaino alalino lazao irao sarao amin'ny namanao ao amin'ny salamo fahasivy amby telopolo amby zato andininy fahaenina dia milaza ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fahalalana mahagaga loatra izany eny avo loatra ka tsy tratro fa eo amin'io salamo io ihany ery ambany ery milaza ny faharian'Andriamanitra ny tena ny mpanao salamo eo amin'ny andininy faefatra amby folo dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa ideranao fa mahatahotra sy mahatalanjo nanaovanao ahy mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany santionany amin'ny fahagagana izay azo tany sainareo ny hevitra ambony ieveran'Andriamanitra atsika ny faharian'Andriamanitra asianao izay tena mahagaga maninona ny ohatr'izao ary maninona ianao ny ohatran'io maninona ny vehivavy ary maninona ianao ny lehilahy mahagaga izany avilin'ny sasany moa ndraindray ny fahagagana dia gaga ianao fa misy lehilahy asotra ny vehivavy efa dia mahagaga hoe maninona tokoa ny vehivavy ary maninona izy ny lehilahy izany dia zavatra mahagaga fa rehefa manohy mamaky ny fahadimy amby zato salamo fahadimy amby zato sika ry havana dia tany sain'ny mpanao salamo eo ireo zava mahagaga nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta ho amin'ny tany Kanana ilay fiainana andavanandro mihitsy izany no tahaka ny valonan-damba ny fahagagana tena hoe valonan-damba miorongorona ny fahagagana ny fiainan'ny zanak'Israely ary izany koa ny fiainantsika kristianina voalaza mandrakarivany hoe tandra vadikoditra amin'ny fiainana ny fahoriana itoviny io amin'ny zanak'izao tontolo izao ary mafimafy kokoa ho antsika tena mpanaradiany tompo marina fa azadonoina ao anatin'izany miavaka sika kristianina fa ny fiainantsika dia iorongorona ny fahagagana isan'andro mandrakariva ny zanak'Israely dia voatanisa mihitsy manomboka any amin'ny andininy fahaenina amby folo mazavazava koa hatrany amin'ny fahadimy amby efapolo mamarana ity salamo ity antsipiriana ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary fitantanana mahagaga ianao koa dia asaina amin'izany mba saintsaino ny fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hatramin'ny nahatsiarovanao saina ka hatramin'izao hatramin'ny naloranao tena marina ho an'i Jesoa hatramin'izao na ianao matory dia mifoy io fahagaganana io so evenao saingy miposaka amin'ny masoandro dia miratra koa ny masoko fa fahagagana ny fiarahan'ny masoandro miposaka sy ny masonao taitra tao anatin'ny toromaso
ataovy zavatra mahagaga tsy azo tsiniaviny zany ary tena mahagaga tokoa fa maninany tsy mifanohitra amin'izany hoe rehefa milentika masoandro dia miratra ny masoko rehefa miposaka masoandro dia mikipitra eo masoko mahagaga ane zany triavany fa ny tena mahagaga dia ny hoe nanino ny Jesosy no nahafony ainy mba hanavitra mpanota ka hananako fifalian'ny mpino voavela eloka zany dia zavatra mahagaga na ny soran'Andriamanitra anao taony onaona ny fahotana ho amin'ny tany mahatretrika ny voavela eloka iroso amin'ny fiaraha-misakafo sika riavaka aza seriny de seriny hitanisany fahadisoana izay mety ataony hafa eny amin'ny fiarahamonina ka zao kosa ilay fahadisoana arak'ilay vaovao mahoraka manerana ny Madagasikara manerany tany azy fandeha isika mba hifampitarika fandresy lahatra hoe manoloana n'izany rehetra izany saintsainy ny fahagagana ataon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mahavita zavatra mahagaga mihoatra ny zavatra mahagaga ataon'ny zanak'olombelona tsy nisy tao anatin'ny 80 taona hoy ny mpilaza matetika mahavita zavatra mahagaga mihoatra noho izany Andriamanitra ary matoky isika kristianina raha isika ny tsy atoko izany dia izay indray very ny firenena iary sakafo sika mba ilazao zava-mahagaga telo ny olona hifanila toerana aminao zava-mahagaga anankitelo nataony tompo taminao ka ny saintsaininao mba hitany saoan'izany izy ny zavatra nahagaga teo amin'ny fiainako nataony tompo voalohany dia izao faharoa dia izao fahatelo dia izao inona riavana fa samy ahita isika ary afan'izany resaka izany ao anatin'izao akape izao ripira mira asiobika ny hiranao ripira ankalazao Andriamanitra ao amin'ny hira izay ataonao evero ny fahagagana ataony ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen ivavaka sika riavana ry Andriamanitra rainay io rainay tsara indrindra ianao rainay ty ka namonjy anay tao amin'ny Jesosy Kristy mendrika anao tokoa ny dera ny voninahitra noho ny amin'ny teninao izay mitarika anay sy mampirisika anay hihira sy ankalaza anao Andriamanitra ary indrindra isaintsaina ny amin'ny fomba hitantananao ny fiainanay ny amin'ny antsoina ho anay ho tafavory eto amin'ity tranonao ity ny amin'ny fahasoavana izay raisinay tsy tapaka isan'andro san'andro omena ho anay Andriamanitra ianao dia ianao tokoa no natoy izao anay ianao le mampirisika anay mba hihira ary indrindra hikalo amin'ny fomba kanto hanome endrika mba ho voninahitsy anaranao anatin'izany fiterana izany maro no zanaky ny fiangonana izay kolokoloina sy manolo tena ao anatin'ny sampana samihafa ao anatin'ny antoko-pihira samihafa eto amin'ity fitandremana ity
ary dia manandratra izany hiry izany tokoa. Mahatanteraka izany mba hahatonga hira hanolotra aina ho an'ny fiangonana. Indraindray anefa rehefa inzay tokoa miroso sy mantombo amin'ny talenta dia tsy mahatsiaro anao Andriamanitra. Tombo filalana ka lasa mitady laza sy voninahitra ho an'ny tenany avy amin'izany talenta nomeno izany. Mamindra fo aminay ary mamindra koa fo amin'ireo zanaky ny fiangonana maro tahaka izany. Tompo, mandrakariva koa izahay, toa tsy mahatakatra sy tsy mahadinika akory ny amin'ny fomba hitondranao ny fiainanay. Indraindray izahay difotra ao anatin'ny olana izay mitranga eo amin'ny fiainanay, ka tsy mahatsiaro ny fahalehibiazanao sy ny herinao ilay mitondra sy mitantana ny fiainanay. Mamela ny elokay Andriamanitra ary havao izay tena tanay ny fanahinay amin'ny alalan'ny fananao masina, mba aizanay mihira sy manandratra ny feonay, hanandratra ny voninahitra sy ny fahalehibiazanao, ary hay ankasitraka sy isaintsaina ny asa rehetra tanterahanao amin'ny fiainanay. Mahagaga tokoa n'izany Andriamanitra, nefa izahay toa variana amin'ny fiainanay. Mahatoky sy mino izahay fa rehefa miaiky iny tsy fahatanteranay toy izany eto anatrehanao, dia mamela ny fahadisoanay ianao ka manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary indrindra hanavao anay ka amin'ny fotoana tahaka izao dia tena hira amin'ny fotoko ho fanandratana ny voninahitra ao Andriamanitra, sy ho fitorena ny filazantsara ny fahamonjenao amin'ny mpiara-belona aminay sy amin'ny firenena rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Havana ho antsika izay naiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary mibebaka marina tokoa, mitsangana handray ny teny soa mahafaly, atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany, lazao hoe Jehova efa nanavotra ny Jakoba mpanompony. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny eloka ireo no ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Amen. Amen.
ho antsika izay voavela heloko dia andeha ambaratsika pahibe maso finoatsika araka ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoatsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'ny Jaona Mpanambatiana hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe raby ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenany eo nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Iombom-bavaka sika ry havana, Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izahay fa mbola omenao fotoana ankehitriny ahafahana mitondra izay etaetam-ponay, ahafahanay mamboraka eto anatrehanao ny mavesatra aminay, ahafahanay mitanila eto am-pototry ny azo fijalianao Andriamanitra. Jesosy, mivavaka izay ankehitriny ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana ity, miariary sy mianjanja loatra eo anatrehanao ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tompo, mampahireza ny tsirairay avy ary vangio no isan-tokantrano. Maro aminay no misedra olana ao ny ara-pahasalamana,
mba ataovy manana anjara fahanasitranana avy amin'ny diakapoka ny entra taminao reo Jesosy na aiza na aiza toerana misy azy na ny an-trano na eny an-dalana na ny amin'ny tobim-pahasalamana koa. Ao Jesosy ireo namoy havatiana sarakolona irery fotona lahelony fo mirotsaka ny ranomaso tompo ao ka ny fampiononana avy amin'ny fanainao masina ho amin'ireny havana ireny ary hanasitrana ny ratra vokatry ny fisaranany ianao. Mafy aminay olombelonao tokoa ny fisarana manaina nefa mahatoky izahay fa ianao dia ampahery ampitraka ny fo mitanondrika hamafa ny ranomaso mivavaka izahay tompo andrahoana samihafa setrainy tsirairay avy mety tsy ho voatony ny vavakay mahatoky sy mino izay fa ianao manana hevitra heverana ny fiainany tsirairay no hatanteraka izany mba hanananay fiadanana sy fanantenana ny amin'ny farany. Vavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana tendry ty FJKM isotro fitiavany ty tompo mampaherezinao ireo sampana tsirairay avy tompona andraikitra isa-tsokajiny indrindra ny ray aman-dren'ny mpitandrana izay no tendrenao hitondra ity fitandremana ity. Vavaka ho azy izahay mba hotoloranao saina menao fahendrena fahaiza manao amin'ny fanatanterahana zany asanao zany tompo menao fahasalamana hery tanjaka hatrany izy hiatrehan'izany adidy mankatirina apetraka ao amin'izany. Vavaka izay ho an'ny FJKM ray manontolo sy ireo mpitandrina rehetra manomboka any amin'ny ireo mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe ireo mpitandrina mitondra synodam-paritany sy ny mitondra ny fitandremana rehetra mampahereza ny mpanomponao tsirairay avy ary tolory saina arovy amin'ny loza sy ny ratsy rehetra manoloana ny asa mankadiry izay nankinonao amin'ny tsirairay. Ankehitriny dia mahatsiaro tonatreanao izay ny firenenay Andriamanitro. Fahalalana ny saina tepitepy sy matahotra koa azy indraindray raha mandinika ny toe-draram-pirenenay. Ianao ny Andriamanitry ny fiadanana tompon'ny filaminana fa tsy tompon'ny fikotranana aminao ny vavahanay tompo mba tsy hisy eto amin'ny firenenay ny korotana kanezaka rehetra izay tanterahina hikatsahana fifidianana mirindra sy milamina amin'izao katoky ny fifidianana izao dia mampahomby azonao tokoa ary mba handeha araka ny sitraponao any Andriamanitro zany fifidianana zany ary indrindra irinay mba ho mafy avitrika ny malagasy roso hanay efa niadidiny amin'izany fifidianana zany. Mivavaka izahay mba hizotra amin'ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny ny fifidianana rehetra. Ianao Andriamanitra no ametraka ny olona araka ny sitraponao hitondra indray ity firenena ity. Ny irinay dia mba ireo olona zanaka Andriamanitra zanaky ny fiangonana no ho voafidy mahatoky sy mino izay fa ianao lefa nifidy any Madagasikara tompo no hitondra ny Madagasikara ho amin'ny fahamarinana tokoa izay ambarany teninao fa antokana hanandratra ny firenenay. Misaotra Andriamanitro no izay fahafahanay mitondra eto anatrehanao sy izany fangatahana izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany
ary mba himbonana foso fanahy tetonony amin'ny anarany miaraka amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay any an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao hatao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay no ny any sahazao anay ary mamelana ilokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. raisoa tanteraka aminareo nitsotra antononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ianareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.